faly miarahavanareo namako iresaresaka kely tsika dia be ilay mangataka hoe iaingo-paratsy rehefa miresaka dia lava be ilay izy dia tsy voavakinay dia marika anankiray hoe ahafantarana kosa hoe efa manomboka leo le raharam-pirenena ny olona dia tsy dia liana loatra nefany izay zavatra izay dia isany ataoko hoe manimba voamaikitsika very raha vao very izay no mahatonga mampirisika foana hoe mila arahana akaiky ny fiainam-pirenena. Iresaka kely ny mahakasika ny zava-misy izao. Misy moa ny fidinany filoham-pirenena nanantona ny vahoaka tany amin'ny faritra Toliara izay nahafinaritra be satria isan'ny ray aman-dreny tonga nanatrika tao ny kolonely Fanapera zava-dehibe izay. Misy ihany koa ny ataoko hoe sarina fahitana ny tena hoe mbola mitana ilay fifanajana indrindrandrindra amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Nahafinaritra ny mijery ny filoham-pirenena avy hatrany dia mioran-tsiramamy sy ny sisa. Tsy ohatran'ny hoe tonga dia ahitana taratra ny maha hoe tena malagasy azy satria izay ilay izy. Dia be dia be moa izany no mitondra ny fanankanana ohatran'ny tafiditra any resaka hoe dia mijery fotsiny sy ny sisa iny ivelany, izany hoe zavatra tsy dia important fa ny tena nahafinaritra tao anatiny dia hoe ilay fihetsika naseho an'izy mianaka amin'izay fahavononana izay. Etsakilany ny ray aman-dreny Fanapera nanazava tsara ny amin'ny hoe tokony atao ny fampahafantarana amin'ny vahoaka eny fotsiny. Dia ho anay izany, ho ahy manokana fijeriko azy hoe ny tena izy tsy tokony ho mpanao politika no andamina an'izany zavatra rehetrarehetra fa eo ilay tena ilaina ilay ataoko hoe teknisiana rehefa voatendry any anatin'ny conseil de ministre na ny any anatina conseil de gouvernement ny olona anankiray miresaka any nahazo toerana any dia ny zavatra misy hoe mialokaloka ao ambadik'ilay maha-teknisiana fa ny fotoana tahaka an'izao anatiny ataoko hoe ady mamay eto amin'ny firenena tahaka an'izao ny tokony tena ampisehoana izay maha-teknisiana izay. Raha tena teknisiana izany no ny sahana ny resaka basy Toliara izay mahabe resaka io dia tsy nila na kely akory azontsika ny ataoko hoe fidina ny mpitandro filaminana tany Toliara. Mazava ny tenin'ny ray aman-dreny Fanapera ny amin'ny hoe tsy tokony tsy fanarahana ilay tsy fahafantarana nefa terenanao sininy olona. Izaho manokana tena mino an'izay ary isaorako moa filoham-pirenena satria nidina mihitsy izy tany fandavan-tena ngezabe tena pirofo koa izy hoe tsy ho adino, tsy ho toerana ho adino tsony izany Toliara izany tsy mena mitady ireo ny zavatra vita tany an-toerana hiarahantsika mahita reny zava-misy rehetra reny ataoko hoe ny any Mahajanga sy Tamatavy ary angambany ataoko hoe samy tsara ireo fa tena hafa mihitsy ilay any Toliara, marika anankiray amin'ny fitodiana tanteraka sady ny tena marina Toliara izany faritra tena isan'ny manan-karena raha eto Madagasikara ny resahana. Ina moa mahatonga an'ireo ataoko hoe tsy faly amin'ny fidina amin'ny filoham-pirenena tany miezaka mandratsy sy ataoko hoe contre any amina zavatra tsisy dikany satria Toliara no rehefa misy raha mafana eto amin'ny firenena dia inona ny atao alaina le kerereny, alaina le olona le hoe iny tsy ampy sakafo. Misy mpanao gazety anankiray frantsay izay matetika manakina foana rehefa aty hanaratsy an'izay ataoko hoe ny any ivelany any zava-misy eto Madagasikara dia hitantsika ireny hoe fandrahoana kapa hoditra sy ny tariny nalaza be ireny ao Toliara no misy an'ireny. Dikan'izany mitodika tanteraka any Toliara izany ataoko hoe fampandrosoana ankehitriny mba ho tsomena mitaha amin'ireo toerana hafa maro be eto Madagasikara tsy ho adino filoham-pirenena. Dia anentana koa ny rehetra izany izay hoe tsika mila tokony tsy ho gaga raha ohatra ka efa manomboka any amin'ny zavatra tsy sisa no entin'ny ataoko hoe milaza azo
mitarika ny mpanohatra eto Madagasikara, tsy tena miady an'izay tena ho tombontsoam-bahoaka izay fa any amina kritika hatramin'ny akanjo, hatramina fiteny, fihetsika asehoan'ny filoham-pirenena sy ny sisa any sisa, fa tsisy miraharaha hoe inona marina moa ilay tena marary an'ilay vahoaka, inona marina moa ilay zavatra tena andrasan'ilay vahoaka amin'ireo milaza ny tena ho mpanohatra eto Madagasikara ireo izany. Eto moa ny tena marina araka ilay averimberiko foana hoe ohatry ny tsy dia misy mpanohatra izany fa mpanao politika mitady toerana, matahotra ho very seza sisa no tena betsaka, satria ny olona efa liana tanteraka amin'izay asa fampandrosoana izay, dia anentana koa ny rehetra ny amin'ny fitoniana, satria raha ny zavatra hita mampisy fanantenana be dia miantso ihany koa indrindrandrindra ho an'ny mpitondra, ho an'ny filoham-pirenena sy ny premier ministra, mila jerena amin'izay ny tena olona tena ataoko hoe miady sy vonona hiara hiasa hanampy anao amin'ny zavatra rehetra, satria tena tsy hafenina fa betsaka ny tsy izy mamingampingana saika atao daholo izay andotonyany ireo tena miasa manodidina anao raha tsy ilaza, afa-tsy ireo andrim-panjakana voatontonina tato ato, tafiditra ao anatin'izany koa ny tafika, atao izay fomba rehetra hiadiva ny mpitandro filaminana, izany dia anaty kajin'ny mpanohatra daholo. Dia mila mailo, mila mitandrina tsara ny rehetra na antsika vahoaka majinika ara, satria efa miaro-doha raha izay no zavatra azo ilazana azy. Treto ninona zavatra nalefa dia atao hoe mbola mijoro foana tsika, satria tsika malagasy endry tsy andeha hirona any amina zavatra tsy izy, dia mangataka faharetana kely. Za moa somary izay no tiako resahana dia nataoko direct ilay izy, satria be dia be rehefa milasa lava be ilay izy dia tsy hita nefa mba atao fohifohy. Misy koa miteny hoe tena mba alefaso amin'izay ilay direct, dia hitako hoe efitra mety ilay izy, samba ny androany dia faly mifankahita aty isika, dia mirary sondrindry Coucou kanto, mirary so. Hitantsika ao moa ny fivoaran'ny toetra rà misy eto amin'ny firenena, tokony lazaina voaka mazava ny resaka retoro azo avy amin'ny basy Toliara. Tena mazava io, ho anay izany izao dia eo am-pijerevana maha-olom-pirenena tompony andraikitra, dia mijery, manadiady, tsy voatery andrasana n'iza izany, be dia be ny ataoko hoe manam-pahaizana manokana efa miezaka mikando hanolotra ny heviny ho an'ny filoham-pirenena, satria maika tena maika izay zavatra izay dia ny harem-pirenena nefa tsy maintsy hitrandrana, satria tiana hivoatra Toliara. Rehefa mitady seza ho an'ny olona dia any mandeha any Toliara aloha, dia any rehefa te hanakorotana firenena izy dia any ny ataony miainga voalohany, any nefa ny tokony ataoko hoe firenena, ataoko hoe faritra tena tokony hanana ny maha izy azy. Dia fotoana izao efa mandray andraikitra filoham-pirenena, tsy maintsy hojerena avokoa izay mety hisy tombony ho an'ny asa fampandrosoana ny firenena, dia asa mety ho repirebena amina zavatra tsy antony akory fa morosontsika dia hanatanteraka ilay Madagasikara, tsy maintsy mandroso, arahana asa izany fa tsy hoe tenenina fotsiny fa misy asa atao, dia hialana amin'ilay olom-bitsy, tsy aleo ara ve zavatra tahaka an'io atao mangarahara, satria hiditra amin'izay mihitsy tsika noho ny hoe mitrandraka mangingina any dia lasa ihany ny lasa, dia ilay vahoaka madinika eo foana ihany. Dia mahatoky tanteraka indrindra ny fitondrana mba tena hoe tena tokony andraisana lesona matoa ny vahoaka manao ohatran'io, ankoatran'ny ataoko hoe tsy fahalalana sy ny tsy fisian'ny fampahafantarana mialoha ny zavatra rehetra, dia lasa manjaka be ilay tatitra diso any an-toerana. Raha ny tena marina hoy aho, raha tena niasa daholo ny teknisiana dia tsy ilaina akory izany fidinan'ny gouvernement tany an-toerana izany, tsy ilaina nidina tany akory ny filoham-pirenena, fa mangataka ny tokony hojerena an'izay hoe izay tsy nahomby dia tsara esorina avy hatrany izy izany miandraikitra an'izany, dia tsy hoe mandidy akory fa hevitra ihany no alefa, satria lasa be loatra, lasa ny ohatran'ny hoe filoham-pirenena rery ihany sisa miasa fa ny sisa mienoheno fotsiny izay manao ihany eto no kianina, satria izay koa ny lôjika izay manao ny tenenina,
dia manjary mahakely ny rispo ananan'ireo tena manao ny aintso-zavatra manodidina ny filoham-pirenena izay anton-javatra izay ialana amin'ireto le ataoko hoe olona mipetraka fotsiny ambadika ny hoe izay teknisiana tsy dia miresaka n'izany loatra fa ho anareo politika sy ny mpanao politika sy ny sisa izany resaka izany fa zay aty amin'ny resaka teknika dia ireny olona ireny tsara jerena. Za manokana raha izany hoe dia efa nalako teo daholo satria tsisy anao ninina raha anaty pazy fotsiny ohatra zao raha tokera ny olona voatendry nandritry na gouvernement tany gouvernement raha ny isan'ny olona voatendry anatina conseil des ministres fotsiny no mireagira sy mitondra mampafantatra ny vahoaka ny zava-bita ny filoham-pirenena dia tsy ohatr'izao tsika fa saika anaran'olona tena le efa manao foana no verimberina eo dia ny eo ihany ny eo dia izany no mampatonga an'iretsy le mandrovitsy any ivelan'iretsy manakorotana andro aman'alina leto fa ilaina le fiombonana dia tsika malagasy no mahafantatra izay tena hoe mety sy tady ny fomba rehetra ahafahantsika mifantoka tanteraka amin'izay fampandrosoana izay satria raha isavorivory foana eto tsisy zavatra mandeha dia ilaina ny asa fampandrosoana mahafinaritra satria tena be dia be na ny namana sy ny sisa fa manomboka amin'irony ahoana ny fomba hitariana ny olona ny amin'ny resaka fiompiana sy fambolena satria na tiana na tsy tiana dia tena tsy maintsy overina amin'izay tsika ary io no kitro faharany ataoko hoe fahaleovantena antsika mila maleo tena ara-tsakafo fa koa tsy tokony ho zarina amin'izay resaka hoe rehefa misakafo fotsiny anay rehefa misy miteny zao vao lohetsy hoe nenay rehefa mihinam-bary fotsiny izay dia efa izay rehefa mihinana ny vady aman-janaka sy ny sisa fa mba mila fivoarana amin'izay ho tsoahana izay toe-tsaina hoe sakafo fotsiny izay fa hiezaka hatrany isika hitady izay ahasoa ny firenena ilaina ny fiombonana tsy voatery mifankatia fa rehefa mirahina fotsiny anatratra ny tanjony dia izay zava-dehibe satria ny fijery tsy mitovy fa ny savorivoroa kilatona dia hiezaka samy anambatra ny hery anampintsika tsy voatery andeha hoe tsy maintsy hiasa ao anatin'ny fitondrana na sahala amin'izany vao afaka mampandroso fa betsaka ny asa miandry eto amin'ny firenena dia mirary soa antsika rehetra mirary soa indrindra miresaka eo ihany.